Ivirenantsika kely mikasika ny fifaninana afro-basket ho an'ny latsaky ny 14 taona izay tanterahina teto amintsika moa ny farana ny alahady lasa teo taorianan'ny fifaninana iny moa dia lasa ohatran'ny karazany olo-malaza mihitsy ireo mpilalao malagasy tontoa na dia mbola zandriny azy izy ireo niara-niasa tamin'ny Telma ihany koa moa fikarakarana an'ity fifaninana ity nisy ary tamin'ny herinandro iny ny hetsika izay nikarakarain'ity mpanohana ity ho fampionana ireto mpilalao ireto tamin'ireo mpakafy sy ny mpijery ity taranja basketball ity. Natao ihany papa. Anao ne maty zala oeto ne ampiasa hitanao raha Nenao bola no alainao mevanao tsy na fafapoa ny mpijery sy mpakafy ny afro-basket U16 izay ny farana lahady teo dia nanao zany séance dédicace Telma nikarakara azy ny équipe nationale. Androany ihany ve ilay isa? Androany hariva ihany zany misy séance dédicace io dia izay 10 amin'izany tonga voalohany mahazo poster amandray foana asiana sinian'ireto mpanantalentatsika reto. Merci. Merci. Ministère anankiroa lasany a.